Salama daholo androany sika de ndao ndray raha hiresaka ny mahakasika ny hafatry ny préfecture n'Antananarivo ny amin'ny mahakasika ny fepetra izay takina amin'izao fampielezan-kevitra izay vao nanomboka tamin'ny andron'ny 20 Novambra iny indrindra fa ny ao Antananarivo renivohitra moa no tena nampitandrina mafy ny préfecture n'Antananarivo amin'izay fampielezan-kevitra izay satria nilaza izy ireo fa nahitana soratra fandikan-dalana sahady amin'izao fiantombohan'ny fampielezan-kevitra izao ao Antananarivo renivohitra ao ary isan'ny nitondroin'izy ireo tamin'izany moa ny candidat izay natolotry ny antoko tim tsy iza moa izany fa Tojo Ravalomanana ka ny pitsopitso ny mahakasika an'izay no fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa isan'andro eto tsy ampiandela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary fa miloha ny dirantsika amin'ny pitsopitso ny mahakasika an'izay hafatry ny préfecture n'Antananarivo izay dia andao aloha horesantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto tahina Razafinjoelina ampy zay ny fitapitaka fa andao hijoro isika ho izatrany dia be ampilaminana ny ainga teo sonerana mamakivaky anandefa nambojanahay sy anosy kely anosy ary ny afara teo ny oloan'ny kanjabeny Mahamasina no nanombohan'ny candidat laharana faharoa tahina Razafinjoelina ny fampielezan-kevitra izay tamin'iny andro voalohany iny izany hoe tamin'ny andro 20 Novambra 2024 iny izany naseho nireo mpanaradia amin'ny indray mandeha ilay hoe tsotra marina mahomby fanohen-kevitra fanairana ny piraitanindrazana tamin'ny alalan'ny sorabaventy kabary mazava sy mahitsy no reteny Mahamasina tena tohina ny foko mahitanareo marobe hoy izy tsy nisy mpihira sy fampisehoana tsapanao ireo zavatra tsapako hoy hatrany itahina Razafinjoelina andao hijoro isika fa ampy zay ny fitapitaka natao atsika hatramin'izay hoy izy hatrany iza no tena mpanositra iza no tena miady tombotsoan'ny vahoaka iza no tena mijoro hoy hatrany itahina Razafinjoelina isika izao no fanovana hoy izy namarana ny teniny mbola nampin'izy ireo moa izay amin'ilay hoe manomboka eto ny fanovana manohy ny tolona ny mpanositra tena izy tsy hoe zava-baovao no atao ankehitriny fa fanohizana ny tolona natomboka tamin'ny taona 2024 hoy ireo mpitarika antoko izay mpiaradia amin'ny tahina Razafinjoelina nandray fitenenana teny Mahamasina amin'ny alalan'ny fifidianana ben'ny tanàna ity no hitondrantsika ny fanovana tena izy hoy ry Constant Ravelson président Lala Désiré Ranirsoa Jean-Jacques Ratsetson toavina Ramboamahay ary candidat tahina Razafinjoelina miavaka be ny olona hanao fanovana fa tsy manao ranony kopa ka hoe tonga namana vao mavomavo hoy izy ireo ary tsy lova tsy mifindra ny fitantanana Antananarivo ka hoe ho tantanan'ny fianakaviana iray mazava ny hafatra tsy miaraka amin'ny mpamitaka sy mpivarotra tanindrazana miasa isika hoy izy ireo mifanohana mifanampy fa vitantsika io mpanohitra tena izy sa mijoro hatrany isika ho an'ny tombotsoan'ny vahoaka hoy izy ireo raha nanohy an'izay fampielezan-kevitra izay nataon'izy ireo teny Mahamasina izay midika izany fa milaza ireo avy ao anatin'ny antoko tia tanindrazana izay amin'ny maha izay anaran'izy ireo antoko tia tanindrazana izay fa hoe ry zareo izany no mpanositra tena izy ary ry zareo ihany koa no tena tia tanindrazana sy mitsinjo ny tombotsoa ho an'ny vahoaka malagasy tsirairay indrindra fa ho an'ny vahoaka izay monina sy mipetraka ao Antananarivo ao fa tsy fitiavan-tseza na ihany koa fitadiavana tombotsoa ho an'olon-tokana no antony ijoroan'izy ireo amin'izao fifidianana kominaly izay ho atao ao Antananarivo renivohitra afaka fotoana fohy izao miandrandra araka izany ny vahoaka Antananarivo renivohitra ao amin'izay fiovana lehibe izay hoentin'ireo candidat tsirairay izay mety ho lany amin'izay fifidianana ho ataontsika afaka fotoana fohy izay mbola ao anatiny izay fifidianana kominaly izay hatrany moa dia nilaza ny préfecture ao Antananarivo renivohitra ao tamin'ny fiantombohan'ny fampielezan-kevitra dia vao andro voalohany ny fampielezan-kevitra efa nahitana soratra sahady ny endrika fandikan-dalàna
satria niditra tamin'ireo toerana izay efa nofarotany préfecture tsy azo fanaovana fampielezan-kevitra ny kandida sasany nampitandrina an'ireo na havanona izany ny préfecture ao Antananarivo renivohitra ao tsy maintsy ho raisina ny fepetra ho izy raha mbola mitohy izany rehetra izany satria fantatra ihany koa mantsy tamin'izay fa isany tafiditra tao anatiny ireo kandida izay voapanga ho nandika lalàna izay ny kandida avy amin'ny antoko timo nahazo fampitandremana avy tamin'ny préfecture Antananarivo araka izany ny kandida Tojo Ravalomanana noho izay fandika-dalàna nandritra ny fanombohana fampielezan-kevitra izay hanao tatitra eny amin'ny senihy ihany koa moa ny tompon'andraikitra avy anivon'ny préfecture mahakasika an'izay niditra tamin'ireo toerana efa novaritany préfecture tsy azo hanaovana fampielezan-kevitra ny kandida sy ny mpanoha anazy izay notarihiny Andriamatoa Marc Ravalomanana filohan'ny antoko timo ny tamin'ny atoandro ny talata 20 novambra 2024 lasa teo iny rehefa nifamory tao amin'ny magrobeoririka izy ireo no nivoaka tampoka tsy nampoizin'ny tompon'andraikitra ny filaminana efa nihantrana teo anolohan'ny lapan'ny tanàna ny mpitandro ny filaminana hatrany maraina saingy hifehy izay mety ho fanakorontanana ny iraka nataony fa tsy fandona amin'ny mpanao fampielezan-kevitra akory hoy préfecture hatrany tsy azo atao ny manao fampielezan-kevitra eny amin'ny arabe Soarano mihazo ny arabe ny faleovantena manoloana ny lapan'ny tanàna sy ny tany malalaky ny Analakely manakaiky ny trano fianarana sy ny hôpitaly hoy ihany ny préfecture n'Antananarivo araky ny efa nampafantariny mialohany izao fampielezan-kevitra izao hatrany midika izany fa tena sarotiny ny préfecture n'Antananarivo amin'izay efa nampafantariny mialohany fotoana izay noho izay toerana izay voalazan'izy ireo fa tsy azo anaovana fampielezan-kevitra izay ary hensitra dia hensitra mo izy ireo manoloana an'izay fanapahan-kevitra izay efa noraisin'izy ireo izay tao anatiny izay fampielezan-kevitra izay hatrany mo izay nisokatra tamin'ny fomba ofisialy tamin'iny andro ny 20 novambra iny ary manerana ny nosy moa izany fampielezan-kevitra izany no nisokatra na ny propagandy amin'ny fifidianana communaly izay manana 1 andro araka izany ny kandida izay mifaninana rehetra hambabona ny fon'ny mpifidy azy ireo ny 9 desambra izao no hifarana izany ary ny 12 desambra ny andro ny latsabato isan'ny tena arahiny mpanarabavao fatratra ny zava-hitranga ao Antananarivo renivohitra ao na ny fifidianana na ireo kandida na ny mpifidy dia samy hisarihana ny sainy rehetra avokoa araky ny hita tamin'ny andro ny voalohany tamin'izay fampielezan-kevitra izay dia tena nafana sy nangotraka tanteraka ny fanombohan'ny propagandy ho an'ny Antananarivo renivohitra tamin'izay fotoana izay betsaka tamin'ireo kandida sy ny mpanaradia azy no efa nanafana ny sehatra sy ny vezivezy niaraka tamin'ny zava-maneno nanao diabe teny amin'ny arabe tao Antananarivo renivohitra tao izay midika izany fa tena mafana dia mafana izay resaka fampielezan-kevitra ao Antananarivo renivohitra ao amin'izao fotoana izao noho ny fananan'izy ireo ny kandida izay samy heverina fa henjana avokoa amin'izao ankatoko ny fampielezan-kevitra izao izay sy zay moa no masaka azo naroso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video azy lefa na isan'andro eto tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa